izany dia tafiditra ao anatin'ny ady amin'ny sifandrimpalimana eto andrenivohitra andrenivohitra. Ireo fitaovan'ireo dia ampiasana ny numéro vaovao 117. Dia io dia samy hafa n'ilay miavaka kely amin'ilay 017 mazakatsika. Raha 017 izy dia teto andrenivohitra ihany no nampiasa an'izay hatramin'izay. Fa reto fitaovana vaovao reto miaraka amin'ny réseau d'appel d'urgence vaovao dia manerana Madagasikara izy io no ampiasana an'izy io. Ary ho aparitaka ireo amin'ny commissariat district manerana Madagasikara no mena tokotahana manokana an'izany ireo any amin'ny izay verina hoe faritra mena anjakany tsy fandriampahalemana. Dia io zany naiza zany ianao miantso dia voarainy eo anivon'ny commissariat ny sécurité publique izay misy any toerana ny antsonao ohatra meko an'izany raha ny io ianao zany no apetraka ny fisian'ity fitaovana ty dia raha ny io ianao miantso tonga dia voarainy polisy io sy ny antsonao. Io fa izy io dia tia andrenivohitra ihany ny serveur central migérer an'io réseau d'appel d'urgence io.